fa mbola hijanony eo amin'izay resaka famindram-pahefana izay ihany isika. Totosany maraina teo kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny Arena anaty rano sy ny jony teo aloha Gilbert François ary ny ministra vaovao Andriamananojo Augustin. Nanao tatitra ny zava-bitany ny ministra teo aloha ny fanarenana ny gabraraka sy ny ady amin'ny kolokolo kosa no lara-pahamiana ho ny ministra vaovao. Tao anatin'ny firarahina tanteraka no nizoran'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny Arena anaty rano sy ny jony teo aloha Gilbert François ary ny ministra vaovao Andriamananojo Augustin. Manana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karena ny Arena anaty rano sy ny jony. Nampatsivy Gilbert François fanatratra 5.7 miliara ariary no volana ampidiriny sehatra ny fandranana Arena anaty rano ny taona 2024 ary nitsodra amin'ny ministra vaovao ny tenany ampiakatra hatrany ny toeran'ny jony ao amin'ny toe-karena malagasy. 2016 vao nandray an'izy ity dia tany amin'ny 430 milliards d'ariary ny recette d'exportation izay nampidirina tao kitapo-mbola pirenena. Ary raha tamin'ny 2017 izy dia efa tafakatra tany amin'ny 575 milliards d'ariary. Ary inoako fa amin'izao aina vaovao zao dia eo ianareo mpiara-miasa izay ny fanometanana tamiko nanaja hatrany iny le ataoko hoe ny mahamalagasy iny teo ny fifankatiavana dia manainga anareo aho ary fa indrindraindrindra mampirisika anareo aho hanampy ny ministra vaovao zay voatendry eto amin'ny ministera. Nilaza kosa ny ministra vaovao Augustin Andriamananojo fa tsy tanjona ny fidirana ho mpiamana ao anatin'ny gouvernement ny mahamaritra iraisana fa lalana andehanana makany amin'ny fifidianana. Teto dia nisaotra manokana ny filoham-pirenena ny premier ministre ary ny filohan'ny mapara nametraka azy tamin'ny toerany ny ministry ny Arena anaty rano sy ny jony Andriamatoa Augustin Andriamananojo. Je n'oublierai jamais de quelle famille politique je venais. Je remercie la personne s'en reconnaîtra. Celle qui m'a donné l'opportunité de travailler auprès de lui. Ce n'est pas un objectif d'être un membre du gouvernement. C'est une étape clé pour un apaisement en vue d'une organisation des élections démocratiques, crédibles, acceptées par tous. Donnez-nous la main. Ce n'est pas une fin en soi d'être ministre. Cela demande beaucoup d'obligations, de devoirs envers la nation, envers la génération. Et nous devons nous engager. Nilaza Augustin Andriamananojo fa lara-pamiana ho azy ny fanarenana ny ady amin'ny gabraraka sy ny kolikoly. Notsindry manokana fa isan'ny fanadihadiana tanterahany manoloana ny fisian'ireo sambo vaventy mitrandraka ny Arena anaty rano malagasy ary fanambapetra ny anomezana vana ny fanodinana ny vokatra azo avy amin'ny jony.